Manolotra ny arahaba tompoko. Mivinany toetry ny androntsika amin'izao farany herinandro izao makany amin'ny fiandohan'ny herinandro dia ia malefaka indray ny tsiko ny varatra azy. Na izany na tsy izany, raha ho amin'ny rampitso manokana dia mety mbola ho hita taratra ny orana malefaka aty amin'ny morotsiraka atsinanan'ny nosy. Andrahona na anjombona mety arahana herikerika manify indrindra vao maraina be fa hisava miandalana ihany dia efa misandratra andro ny any amin'ny faritra loatra mangoro ny ilana atsinanana analamanga sy sofia. Ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa hiverina andrahona na andrahona mitsitokotoko amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina. Manomboka ny alahady izao kosa dia miandrandro andro maina ny ankamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara afa-tsy ny any amin'ny faritra Sava analanjorofo mety hita hatramin'ny Toamasina iny no mety arahana orana malefaka indraindray. Ny zavona ihany koa dia toetra vao maraina amin'ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany. Arak'izany dia somary mbola angatsika hatrany aloha ny alina sy ny vao maraina satria ao anatin'ny vanim-potoana ny aty ririnina no misy atsika fa ny maripana ambony indrindra kosa no mety hisy fiakarany kely. Mivinany toetry ny andro amin'ny rampitso raha jerentsika amin'ny antsipriany dia hisitraka orana ny morotsiraka atsinanan'ny nosy iray manontolo andrahona na anjombona mety arahana herikerika manify vao maraina ny any amin'ny faritra atsinanana aloatra mangoro ny ilana atsinanana analamanga ary ny ilana atsinanana ny faritra sofia. Ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny tolakandro indray dia toetrany aloha ny orana somary miatoato amin'ny morotsiraka atsinanan'ny nosy andrahona na andrahona mitsitokotoko arahana orana malefaka indraindray ny any amin'ny faritra Ivatovavy Fitovonany ary atsimo atsinanana. Ny faritra hafa dia miamaina ny andro amin'ny ankapobeny. Mivinany maripana ao anatin'izay tafiakatra 2-30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Iboeny, eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Maripana ambany indrindra eo amin'ny 9 degré any Vakinankaratra. Mivinany toetry ny andro ny alahady indray dia miandrandra andro maina ho iady eo ny ankamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara afa-tsy ny amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo ary Toamasina iny no miandrandra orana malefaka. Ny eto amin'ny afovoantany moa dia toetra ny zavona ny maraina fa hisava miandalana ihany rehefa misandratra andro. Mivinany maripana ao anatin'izay 2-30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia sy Iboeny, eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. 7 degré maripana ambany indrindra any Vakinankaratra. Mivinany toetry ny andro ny alatsinainy ary no amaranantsika azy dia toetra ny zavona amin'ny maraina ho an'ny faritra anatiny iray manontolo andrahona mety arahana orana malefaka indraindray ny any Sava Analanjorofo mipaka hatrany Toamasina. Noho ny fandalovana rindrin-drahona ao atsimon'ny Madagasikara dia heverina andrahona na andrahona mitsitokotoko ny aty amin'ny faritra atsimo andrefana sy androy amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina. Mivinany maripana tsy dia misy fiovana firy fa ny eto amin'ny afovoantany misy fiakarany kely ny maripana ambony indrindra manodidina eo amin'ny 2-20 degré. Maripana ambany indrindra kosa tafidina 9 degré any Vakinankaratra. Mafana indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana mananka hatrany amin'ny 2-30 degré hatrany. Morotsiraka atsinanana manodidina eo 5-20 na 7-20 degré eo ny maripana ambony indrindra. Izay mahakasika ny toetry ny andro fa araka ny efa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia indro atolotranao indray ny tahafaly rivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia ambany amin'ny ankapobeny ny tahafaly rivotra ary saika manodidina na ambany ny fetrany OMS avokoa ny rehefa rehetra voaray nandritra ity herinandro ity. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hisy fiakarany kely ny tahafaly rivotra eto Antananarivo na izany na tsy izany azy dia tombanana ho ambany hatrany izay tahafaly rivotra izay. Izay indray ny mahakasika ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoana anao ho amin'ny manaraka indray. Ireo matopoka.